Ary vavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra arainay io. Andriamanitra arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao fa mbola nitahinao indray raha namakivaky ny herinandro iny, tratra izao farany herinandro izao. Misaotra anao ihany koa fa mbola omenao ny heri-tanjaka ahafahanay indray manatrika izao fotoana ny fifoazana FLM Paris izao. Ary misaotra anao ihany koa Jesosy raha mbola afaka indray hitanila hiain'ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka ny fanahinao ilay fanahy mpanazava tokoa Jesosy, mpanazava hitardalana eo aloha ary ampiteny ny vavan'ny tsy mpanomponao izay tsy mahasoa ho fidinao miara-miasa aminao ary nametrahanao ny fitokisana. Dia misaotra indrindrany amin'izany ary tsara avokoa ireo mpanomponao izay miaino amin'izao fotoana izao. Ianao no malala ny fiainan'ny tsirairay avy. Ny angatahako aminao Jesosy dia mba ho fo misokatra, fo nofo ary hakatoy ny teninao tokoa hampiatra izany ary hitahiry izany. Dia atrafoany izao fotoana izao Jesosy mba voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Manaikarivany Nazareta no anaovanay ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tafahoana eto indray isika amin'izao fotoana izao. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraina amintsika dia ao amin'ny Romanina toko voalohany 9:12 ka hatramin'ny 7:10. Romanina toko voalohany 9:12 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa samy nahita dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny-jiosy aloha dia vao amin'ny-jenitilisako. Fa amin'izany no hanehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe, ny marina amin'ny finoana no ho velona. Amen. Ray Masinao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Paoly Apôstôly no nanoratra ny epistiliny Romanina ary nosoratany ho an'ny fiangonana tany Roma. Tanàna izay mbola tsy nalehany. Tanjona tamin'ny fanoratana izay nataony dia ny hamelabelatra tamin'ireo mpino tao Roma ny amin'ny filazantsara. Sy ampafantatra fa natao ho an'ny olona rehetra na jiosy na tsy, araka ny teny izay mivakintsika teo hoe amin'ny jiosy aloha, izay vao amin'ny jenitilisako. Mitondra vokatra ny fandraisana sy ny fiainana io filazantsara io. Raha ny teny fototra dia filazantsara mira, vaovao mafaly, vaovao tsara. Raha ara-teolojika kosa izy dia vaovao tsara miampy Jesosy sy ny famonjena izay vitany. Ary azo adika ihany koa hoe Jesosy ilay maty teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Izay no ivo, izay no fototra. Araka ilay ao amin'ny Jaona toko 3:9-10 haitsika tsenjero tsara hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Misy hery lehibe io filazantsara io satria manome fiainana, manangana. Izao ianao izay vonganota, mandehandeha isan'andro, dia mbola afaka indray omeny ny filazantsara, omeny Jesosy ilay nitsangana tamin'ny fiainam-baovao, ka ho tafiny ny fitafy vaovao, omeny ny endrika vaovao mba hahatonga asianao ho filazantsara velona tokoa. Ary manangana izy, manangana anao amin'ny alalan'ny teniny izay omeny antsika, afafiny amintsika. Manangana izy, manangana anao amin'ireo fampanantenana maro izay omeny atao anatin'ity baiboly navelonao antsika ity. Fa na inona famotantsika, na inona manavesatra antsika, mareraka antsika eto amin'ity fiainana ity, dia tonga ny filazantsara. Nitsangana Jesosy, velona izy, manome fiainam-baovao anao, mampitraka anao, ahatonga anao
ho filazantsara ho hitan'ny olona rehetra tokoa fa tena vaovao mafaly, mampangetaheta, manintona. Ary raha nanolotra ny tenany Jesosy, tsy mora taminazy izany. Kanefa noho ny fitiavany asa anao dia natolo ny tenany. Tsy mila tambiny izy tamin'izany. Omeny ho ahy, omeny anao maimaim-poana. Raha resaka ny amin'ny fitsarantsika, raha misy olona iray meloka ka hiakatra ny fitsarana izy, dia tsy maintsy mila avoka izy. Sahirana mandany harena na ao misy mivarotra fananana satria tsy ny olona rehetra no afaka mahazo an'izany avoka izany satria fantatsika fa ny avoka izany dia tena farany lafo. Raha eto amintsika eto Frantsa ohatra dia hiresaka amin'ny avoka ianao dia efa 1000 €. Nen'i Jesosy anefa omeny anao maimaim-poana, tsy hisahiranina hoe andeha ho atsy na andeha ho aroa, hitady avoka hanamarina, hisolo vavana, fa tonga izy, ilay filazantsara velona, ilay vaovao mafaly ho anao, hilaza aminao, hanambara aminao fa voamarina maimaim-poana ianao. Araka ny teniny ao amin'ny 7:10 eto amin'ity anjarantsika ity dia milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'izany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Ny finoana, izany hoe io finoana io ilay andraisanao ny fiainam-baovao, ilay hividianana, ataontsika izany hoe raha hoe hividy, raha eo amin'ny resaka varotra, dia ny finoana no ahafahanao mividy ny fanamarinana anao. Tsy haiko hoe azontsika ve izany hoe tsy misy vola ao, tsy misy vola mivezivezy ao, fa ny finoanao io no hanamarinana anao. Io izany no entinao eo anoloana ny fitsarananao. Dia io finoana io izy dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary hidirantsika koa ny ao amin'ny hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny hotsika raha ny famaritana tsotsotra ato anatin'ny Baiboly. Ary finoana io dia avy amin'ny teny Kristy ihany koa, Baiboly ihany izany. Fa raha ny finoana dia tsy tahaka ny lalàna hoe ny lalàna dia avy amin'ny ezaky ny tenanao, ny asa ataonao no hanamarinana anao. Fa ny finoana dia avy amin'ilay vaovao mahafaly. Dia Jesosy Kristy izay ambara amintsika izao. Ilay filazantsara ho anao, omenanao, toriana aminao. Raha ekenao, raha raisinao dia hamarinina maimaim-poana ianao. Porofomen'Andriamanitra antsika koa amin'izany fitsanganany zanany tamin'ny maty izany mba handraisanao ilay filazantsara. Dia ny Romanina 4:4-5 Zava-dobo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka nitsangana indray ho fanamarinana antsika. Izany hoe ianao ilay meloka, mendrika ny ho faty, mendrika ny ho elohiny, dia no hamarinina. Marina aho, marina ianao satria marina ilay nisolo vonanao. Tsy nisy na dia petinota kely aza teo amin'i Jesosy. Fa nanaiky izy noho ny fitiavany anao. Nomeny maimaim-poana ny ainy, ny fiainany iray manontolo mba hanananao izany fanamarinana maimaim-poana izany, mba hanananao ilay fiainam-baovao indray hifalianao ary hahatonga anao hanana fanantenana. Ny fahamarinana izay omeny anao io dia fahamarinana tsy tahaka ny eto amin'izao tontolo izao, izay ambara hoe misy sarotsarony, misy osika ihany koa satria ny fahamarinana eto amin'izao tontolo izao dia azo vidinam-bola. Ny fahamarinana eto amin'izao tontolo izao dia azo ambamboarina. Fa ny ao amin'i Jesosy tsy tahaka an'izany.
Ary ny eo amin'i Jesosy ny fanamarinany ianao. Rehefa no hamarina ianao indray mandeha, ka ianao miaina amin'ilay filazantsara, miaina amin'ilay fiainam-baovao izay ambara aminao eto, dia tsy misy trasy tony. Izany hoe tsy misy hita intsony ny zavatra talohanao, ny heloka vitanao izay niavosa maro tsy tambisaina. Satria efa no hamarin'i Jesosy ianao tamin'ilay rano izay nalatsany. Efa no hamarin'i Jesosy ianao tamin'ny finoanao. Ka io finoana io no itenenana anao hoe tano ary ilay finoana izay anananao mba tsy hiozongozonany. Ilay vaovao mahafaly zaraina aminao izao. Araka ny teniny ihany ao amin'ny Efesiana 4:9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tany ny finoana ho ampinga. Fanamarinana ny mpanota amin'ny alalan'ny finoana, fa tsy amin'ny alalan'ny lalàna ny asa izay ataonao. Satria isika dia tsy no hamarinana amin'ny asa lalàna eo anatrehany. Manamarina izany ao amin'ny Romanina 7:20 izay voalaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Satria tsy no hamarinana noho ny nofo, satria tsy misy nofo hamarinana amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany. Rehefa mijoro eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ka mitafy ilay filazantsara, ilay vaovao mahafaly, izay ambara amintsika androany ity dia ny filazantsara izany. Ilay Jesosy izay voaomby tamin'ny hazofijaliana izany, dia tsy misy intsony ny fitanisana sy ny famadibadiana ny boky izay misy mirakitra ny hoe ny heloka vitanao. Toy ny eo amin'izao tontolo izao, raha miresaka fitsarana moa izany ny ohatra izay raisiko eto, dia ny eo amin'izao tontolo izao, rehefa meloka ianao, nanao meloka ianao ka tsaraina ianao, dia voapanga ianao izany hoe higadra ianao dia mamita ny sazinao ianao, mazava ho azy. Ary rehefa mamita ny sazinao ianao, misy fetrany iny, dia tafavoaka ianao rehefa vita ny sazinao. Kanefa misy ny taratasy izay atsoina hoe ny casier judiciaire anao dia tsy voafafa fa mirakitra ho tantara ao anatin'ny casier anao hoe efa voaheloka ianao, efa voasazy ianao. Ka io ary dia mety hanimba ny imazinao, manimba ny hoavinao koa rehefa amin'ny eo amin'ny fiainana rehefa misy zavatra ho ataonao ka mipoitra ny casier judiciaire anao dia efa hiataka tahan'ny olona ianao, efa mametra-panontaniana zavatra maro ny olona hoe efa nisazy, efa mampiahany ny lasany. Fa ny ao amin'i Jesosy kosa tsy tahaka izay. Na inona firipazy, ny fahotana izay ataontsika isan'andro io, izany akory tsy mamporisika antsika hoe hanararaotra hoe hanota, sanatria izany. Fa ambara amintsika tena na inona lasanao, na inona zava-bitanao, tsy hitanisa amin'izany Jesosy, tsy hitanisa amin'izany ilay Andriamanitra ray be fitiavana raha ho avy eo anoloan'ny fitsarana ianao ka mitondra ny filazantsara, mitafy ilay filazantsara dia Jesosy Kristy velona izany, fa ho hamarinina ianao. Madio ny casier judiciaire anao manoloana izany, manoloana an'Andriamanitra ray, satria mitafy an'i Jesosy mitafy an'i Jesosy ianao. Izy ny fahamarinan'i Jesosy ny hitafianao, ka Jesosy no hitan'Andriamanitra ao dia hoe madio ianao, no hamarinina ianao, tsy misy tsaroako intsony ny lasanao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ka aza manameloka ny lasanao. Rehefa noraisinao Jesosy, rehefa hitafianao ny filazantsara, hiainanao isan'andro, dia matoky fa no hamarinina ianao, voamarina ianao noho ny amin'i Jesosy, izay efa nisolo vonanao teo ambony hazofijaliana. Manaraka izany ihany koa no hanambarana indray manaraka hoe Jesosy dia mamindra fo amin'ny fahamarinantsika. Teniny izany ao amin'ny Jeremia 3:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinana aho ary tsy hitsarovako intsony ny fahotany. Mbola misy ihany koa ao amin'ny Hebreo 9:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny heloka vitanao dia tsy ho tsarovana intsony.
Ary ao amin'ny Isaia 7:20 fa avelako ny heliny ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Tsara izany, ary mahavelom-bolo izany, mahavelom-panantenana izany ten'Andriamanitra izany. Tsy ho tsarovako intsony. Izay efa namboarako teo aloha teo, tsy ahitana trasy intsony, tsy mivoasoratra ao anatin'ny gazety judiciaire anao, manoloana ny fitsaran'Andriamanitra ny heloka vitanao satria efa teniny aminao izany ireo ny andiny soratra masina, manamafy izany fa tsy ho tsarovany intsony ny fahotanao. Efa voafafa, efa voadio. Olom-baovao ianao satria nandray ilay fiainana vaovao. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao, noho ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotany. Izay ko ny teny izay ambaran Jesosy amintsika. Izy no efa namono ny fahotanao ary izy ihany koa no efa manadio izany. Ka na iza mitsangana anameloko anao, dia Jesosy no manamarina anao. Jesosy no mampiseho ny voninahiny sy ny heriny fa efa tafiny anao ny fahavelomana, dia ilay fahavelomana ao amin'ny irery any. Tsy mahafaly anao ve izany? Tsy mampitomany anao ve izany? Izao sy anao, la efa tsy fanao ianao ny fitenenana, la efa tototry ny fahotana, lay faty mandehandeha no natsangana indray, no meno fofonainy velona indray mba hanana endrika vaovao. Ka amin'izao, ny hoavinao, ny ampitsonao, ny rehefa avy ao anao, dia aza atao tsinotsinona intsony ny filazantsara izay zaraina amintsika anio. Ilay filazantsara dia Jesosy maty ho anao ary nitsangana nitondra fiainana ho anao. Izy ilay mampanantena anao ny fiainana mandrakizay ary miteny aminao fa tsy hangaia, tsy ho menatra ianao ary tsy ho avela no afa-baraka ianao. Aza menatra ny mitafy azy. Araka ny anjarantsika eo fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Tsarovo isan'andro ny fangirifiriana mafy izay nentin'i Jesosy tao latsa ny vono ny Yesu mba hanamarinana anao, mba hanananao sy hananako ilay famonjena sy ilay fiainam-baovao. Aza vela ho raraka tany izany. Aza velanao zavatra ambin-javatra fotsiny ihany izany, fa ataovy tena sarobitsy satria raha ho valerena ny famonjena sy ny fanavotana izay nataon'i Jesosy ho asy anao, dia tsy ho voavidiko ary tsy ho voavidinao volana ovinanao mihitsy. Ary tsisy azonao ampitahaina amin'izany mihitsy raha mbola eto amin'izao tontolo izao ihany koa. Na inona hoe malaza hoe ity tena valeureux, ity tena mahavonjy, ity tena mahavita an'izao, tsy miteny reny, manoloana ny famonjena sy ny valeurany fitiavana izay natolotr'i Jesosy sy nomeny asy anao, dia taimboraka avokoa ny zavatra rehetra. Aokary, tsy ho amin'ny andro Paska ihany no ahatsiarovanao izany fijalian'i Jesosy izany, fa isan'andro eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, dia ho tsarovanao fa niaritra ny mafy ilay tomponao, mba hanangana anao, mba hahatonga anao ho manam-boninahitra araka ny teniny, mba hahatonga anao tsy hankafy ota ilona ao anatin'ny ota intsony, fa hanana fo marikoriko izany, ka hibebaka isan'andro, araka ny teny Lotera, vonoana fibebahana sy ny nenina tao isan'andro, ny fahotantsika. Satria isika dia manota isan'andro, ka ho tsarovana ao anatin'ny fo sy saina mampanahy izany fitiavana nataon'i Jesosy izany, fa niaritra ny mafy izy mba hahatonga anao manam-boninahitra, mba hanomezany anao ny valeur ambony indrindra, dia tsy nataony ho zavatra ny voninahitra izay nananany tao an-danitra tao, fa nataony ho zava-poana izany satria tiany anao. Nambarako teo aloha hoe mitondra vokatra ho ahy
mitondra vokatra ho azy ho anao ny fandraisanao io filazantsara izay nambara teto io. Ny vokatra tsara dia ilay fiainana mandrakizay. Io fiainana mandrakizay io ilay irintsika indrindra ary katsahintsika indrindra. Mahatonga antsika mifikitra amin'ny Jesosy. Mahatonga antsika hanaradia an'i Jesosy. Mahatonga antsika hanolotra ny fiainantsika ho azy. Ary ny ao anatin'ny fosiny fisainantsika dia rahatrizay ka mialy eto amin'ity fandalovana ity dia handova ilay fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka mba hanananao izany, mba handraisanao ilay teny mamy. Rehefa rahatrizay manoloana an'Andriamanitra, izaho sy anao, dia ilay teny mamy izay ataony ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao, dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izaho sy anao izay mihaino ankehitriny, ilay filazantsara vaovao mandehandeha, ho tazan'ny olona, vakiana fotsiny hoy ny fitenenana. Mitondra fiainana fa tsy mitondra fahafatesana sanatria. Izaho sy anao, io no itenenana izany ankehitriny. Mpanompo tsara sady mahatoky. Moa atoky hatramin'ny farany va isika, atoky hatramin'ny fahafatesana va isika, ka handray marina ny satroboninahitry ny fiainana. Ahazona marina ny vaovao mahafaly izay zaraina aminao sy amiko sy aminao isan'andro va izaho sy anao. Ka ho tazana eo amin'ny fiainako tokoa. Fa olom-baovao aho, olom-baovao ianao. Ka hampangetaheta ny olona maro, ahita tokoa. Ka tonga azy ireo ilao-bava izay ambarako matetika ny teny manao hoe hitanay tokoa fa ao aminao Andriamanitra, ka dia hanaraka anareo izahay. Aoka ho mpanompo mahatoky, aoka ho filazantsara velona. Ho tazana izao tontolo izao, izaho sy anao. Ka tsy ho raraka tany, tsy ho verimaina ny raha izay nalazaky Jesosy. Mba ho fanadiovana, ho famonjena aso anao. Fa hitondra aina tokoa, hitondra fanavaozana tanteraka tokoa. Ka isan'andro izaho sy anao dia mihavao amin'ny herin'ny faherezana sy amin'ny finoanan Jesosy ary ny fiainana ny vaovao mahafaly. Tsarovy ary ny tomponao isan'andro. Ny segondram-piainanao, n'aiza misy anao, na mivoaka na miditra na eny an-dalana. Dia hita fio Jesosy Kristy. Aza menatra toy ny eo amin'izao tontolo izao hitantsika ireny. Tsy menatra ny zavatra tiany izy, tsy menatra ny zavatra inoany izy, fa aderaderany. Asehony ho hitan'ny olona rehetra hoe zao. Ka izaho, ianao, ilay mitonina ho zanak'Andriamanitra, ilay mitonina fanandray ny vaovao mahafaly, nandray ny filazantsara, hiteo amiko, hiteo aminao ve ilay filazantsara, ilay vaovao mahafaly. Dia anjarantsika no mandiny tena, anjarantsika no mamadibadika, anjarantsika no mivavaka, mifikitra ary mibebaka isan'andro tokoa, satria tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany. Amin'ny maha-olombelona antsika, araka ny tenin'Andriamanitra, tsy ny tsara izay tiako no tanteraka fa ny ratsy, satria nahoana ny ratsy dia misisika mandrakariva. Ka raha tsy iainantsika ny filazantsara, raha tsy voto ny vaovao mahafaly isika, feno an Jesosy Kristy, feno ny fanahy masina, dia lavo isika, satria raha ny herin'ny tenantsika, tsy naoviana, tsy misy olona ka hoe amin'ny herin'ny tenany havita hanohatra ny fankam-panahy, havita hanohatra ny herin'ny devoly. Tsy misy izany. Ny fitafianao an Jesosy, ny fiainanao an Jesosy Kristy irery ihany no ahafahanao mandresy ny zana-tsipika izay alefan'ny fahavalo. Ka tano ary ny filazantsara avako, hitafio izany aza menatra. Fa tsara, tsy misy tsara afa-tsy ny fiainanao am Jesosy. Aza takalo ny rehako izao tontolo izao izay mandalo, mora levona. Ny vaovao mahafaly, ny filazantsara izay atolotra anao. Fa ny filazantsara
no maharitra mandrakizay, hanananao fiadanana mandrakizay, andraisanao ilay fiainana mandrakizay ihany koa. Kaza menatra. Zarao ihany koa ny filazantsara izay efa nomenanao. Zarao Jesosy Kristy. Mba ho hananan'ny olona koa ahafantarany. Fa misy ny arena sarobidy. Izay arena maharitra mandrakizay. Dia engane izasy anao tokoa hiaina ny fiainan'ny filazantsara. Ary hanaparitaka ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ary ahazona ny finoana ihany koa satria efa nohamarinina isika tamin'ny alalan'ny finoantsika. Dia mahereza indrindra. Aza mitanondrika, aza manameloka ny tenanao araka ny efa voalaza sy voatanisa teo. Satria efa olom-baovao ianao. Notafiana fitafy vaovao. Efa lasa ny zavatra teo aloha. Indreo efa tonga vaovao reo. Averiko indray. Olom-baovao ianao. Olona mitafy an'i Kristy ianao. Olona nofidiana ianao ary nohamarinina. Tsy misy na iza na iza afaka anameloka anao. Sambatra ianao. Ka tany mafy ny finoanao. Tany mafy Jesosy Kristy mandra-pialanao eto amin'izao tontolo izao. Miorena tsara amin'ny finoana, mivavaha mazotoa mandrakariva. Fa ny vavaka manova zavatra. Ary raisiny tenin'Andriamanitra fa io fanilo ny tongotsika, fanazavana ny lalantsika. Ny momba ny fiainanao tsika rehetra, ny momba ny fiainako rehetra, ny olana ve fifaliana, zavatra maro samihafa, misy ny vahaolana ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Raiso izany, iaino izany, fa io no mampitombo ny finoantsika ihany koa, mampiorina antsika. Mba tsy hatabolombolo ny tafio-drivotra izao fiainana izao isika. Dia raha izay, ho feno fifaliana tokoa, ho feno fifaliana tokoa ianao. Andre ilay teny mamy, averiko indray hoe, ry mpanompo tsara sady mahatoky, mijiry amin'ny fifaliana tomponao. Mahereza indrindra ary, isika, eto amin'ity tany fiazakazahana ity, eto amin'ity tany isedrantsika ny olana maro samihafa ity, azakify. Efa nomenanao ny vaovao mahafaly, tany fikiro izany. Araka ny tombavaka izay natao ny mpanompony teo tamin'ny fotoana malalaka. Mampahery antsika ireny, ary mbola mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra. Maimaim-pona, tsy sandahana vola izany. Fa miankina amiko, miankina aminao, ny fantanterahana. Dia mahereza indrindra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany rehefa azy hatramin'ny taloha, ka mbola ho azy mandrakizay. Mbola hiary hivavaka isika tompoko. Saotra indrindra Jesosy, noho ny amin'izany teninao izany. Teny manome tsoky anay, ary teny mampianatra anay. Fa ianao tokoa ilay filazantsara velona, izay hitafianay. Ary engany izay tsirairay avy tokoa Jesosy io, tsy homenatra ny filazantsara. Fa hitafianay ianao, ary toy ny akanjo hitafianay ka tsy sanatria hiboridana izay hanalanao Jesosy ilay fitafianay Jesosy, fa tena ho tafianay n'aiza misy anay. Ka ho hita eo aminay tokoa, fa ato aminay ianao amin'izay rehetra ataonay. Hanananay ny fitiavana, hanananay ny falemem-panahy, ary hanananay ny fandeferana ihany koa. Dia ny marina amin'ny finoana ho ny teninao ihany koa no velona. Dia aoka ho marina amin'ny finoana tokoa izay, atoky tahaka anao Jesosy, ilay matoky tsy miova na mivadibadika, fa ny eny dia ho eny hatramin'ny farany. Dia misaotra Jesosy eo ary tehirizo aty anatinay ary izany teninao izany, mba ho aina velona tokoa. Dia mbola apetraka eo am-pelatananao ny fitohizan'ny fotoana, ny mpanomponao izay mbola hanambara ny teninao amin'ny toriteny faharoa, dia ny vahoakanao izay miaino ihany koa. Tsy handalo fotsiny izany teny izany, fa tena ho aina velona, hiopaka, amoavoa mendrika ny fibebahana eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy malalo, amin'ny anaranao avy Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'i Jesosy tsika ary havana nandresy sy nahazo indray izany fampianarana mafonja dia mafonja izany iorenantsika. Misaotra ny mpanompony koa mitondra izany fampianarana izany. Misaotra indrindra tompoko.
fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankohonanao.